ampifiainantrano ry havana malalana zontsika miona toy zao mihainy tenin'andriamanitra indray mandra ny afatra tsara koa sakafom-panao antsika ny amin'izay ambarany ho aminareo ny ny fahasoavana sy ny famindram-po ary ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy Kristy Jesosy tombontsika amen. Alarobia 9 Jolay 2024 ibanjina antsika lohateny manao hoe olom-boantso ny mpino andeha ry havana sy dera sy ankalazan'andriamanitra isika. Endre tsara sady mahafinaritra raha mimpirahalahy ny miara-monina tahaka ny dililo tsara amin'ny loha izay mitsitsoroka amin'ny somotra dia ny somotra arona, izay mitsitsoroka amin'ny morotongotra kanjony, tahaka ny ando anerimoana izay milatsaka amin'ny tendrombohitra ziona, fa voadidin' Jehovah eo ny fitasiana dia ny fiainana mandrakizay. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitro,
Andriamanitra mahay mampitombo eo am-pelantanana ianao ary velona mandrakizay ka mitondra fahavelomanao anay koa satria mahay sy mahalala ny zavatra rehetra. Midera sy mankalaza ary mahay voninahitra narinao masina izay Tompo. Mahatsiaro ny tenana koa izay Tompo fa tsy tanteraka dia manatonao mpanetreteny mamindrafo aminay mamela ny erikay noho ny hafitra nentin' Jesosy Kristy anay teo amin'ny hazo fijaliana. Tompo, hamaky fiain'ny nofinainy izahay dia tario amin'ny fananao masina mba mantarina ny sitraponao efa miantso olona ianao. Aoka hitombo ny finoana ianao ilay masina ka minaraka Jesosy Kristy Tomponay novanay izany vavaka izany. Amen. Ravina malala mofinainao antsika amin'ity anio ity dia hitanao amin'ny filazantsara araka Matio. Matio 5:10 ka manomboka ny 2:30 ka hatramin'ny 7:30. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ary Jesosy niantso ny mpianana keo aminy ka nanao hoe: mahonena ny vahoaka fa efa nitoetra ateloana taty amiko izy izao ka tsy manan-kohanina. Ary tsy tiako ny ampody azy tsy mihinana fa andao reraka eny an-dalana izy. Fa hoy mpianatra taminy: aiza no hahitanay mofo aty anefitra ampy avoky izao vahoaka betsaka izao? Ary hoy Jesosy taminy: misy mofo firy any aminareo? Ary hoy izy: 7 sy hazan-drano madinika vitsy foana. Ary izy nandidy ny vahoaka betsaka hipetraka amin'ny tany. Dia nandray ny mofo 7 mba amin'ny hazan-drano izy. Ary rehefa nisaotra dia namaky ka nanolotra azy ho amin'ny mpianatra. Ary ny mpianatra kosa nanolotra ho amin'ny vahoaka. Ary nihina avokoa izy rehetra ka dia voky. Ary nangonina ny sombintsombiny sisa tsy lany ka dia nahafeno sobika 7. Ary izay nihinana dia 4 lahy, afa-tsy ny zazany amin'ny behivavy. Ary noho ny efa napody ny vahoaka izy dia niondrana atsambo kely ka nakany amin'ny sisin'ny tany ny Magadala. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho aminao hatrany ny fiadanan'i Jesosy Kristy ilay nifidy anao. Mofinaina ho antsika anio ny vakena tamintsika telo Matio 5:12-7:30. Tantara milaza ny nampinanana olona tsy omby 4,000 izay milaza fa ny olom-boantso ny mpino ka afaka mame izay kely am-pelantanana. Zany rehefa afaka mame izay kely am-pelantanana. Ny namanana ny olona 4,000 lahy no ambaran'ny soratra masina amintsika mpamaky eto. Izay mofinaina voalahatra anio alarobia. Nisy vahoaka marobe nanaraka an'i Jesosy teo an-tendrombohitra. 9:30. Ary nijanona teo Jesosy nandritry ny ateloana. Nanapa-kevitra Jesosy fa hame sakafo azy ireo ka natonga azy niantso sy naniraka amin'ny mpianany hitady hanina. Ny olona izay antsoina ka namaly izao antso izany dia afaka mame izay kely teo am-pelantanana toy izay hita eto, mofo 7 sy hazan-drano vitsivitsy izay teo aminy ny azo nomena. Ho anao izay antsoin'Andriamanitra koa, na aiza sehatra na toerana misy ianao, mety efa aminao ny antso satria mpino ianao, manomeza araka izay azonao tao satria fantatr'Andriamanitra fa afaka mame ianao. Dia ataovy amin'ny fifaliana izany satria izany ny sitrak'Andriamanitra. Ny olom-boantso ny mpino dia izao manaiky ny fandaminana. Manaiky ny fandaminana. Ny marika iray izay mba hiavahana amin'ny hafa amin'ny maha olom-boantso dia mifanekena ny fandaminana eo amin'izay sehatra iantsoana. Eto ny mpianatra dia nanaiky ny fandaminana mame izay teo amin'izy ireo. Tsy name ihany fa nanaiky izary izany ho an'ny vahoaka. Nakatoy izy ireo na dia teo aza ny ahiahan'ny mpianatra satria maro ny vahoaka. Ny fanekena ny fandaminana no isehoan'ny voninahitr'Andriamanitra amin'izay andrahana koa aza mba ho anisan'ny mpanohatra fandaminana izay tsy hatanteraka sitrapon'Andriamanitra fa aoka olon'ny fandaminana isika. Raisy izany ry havana, saina izany. Olom-boantso ianao ka azona mandamy izany rehetra izany amin'ny teny ambaran'i Jesosy Kristy. Dia an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Andeha vavaka isika. Tompo, misaotra ny mofinaina nomenao anay izay milaza fa ny olom-boantso ka mino anao Kristy dia afaka mame izay kely am-pelantanana ary afaka manaiky ny fandaminana. Misaotra Tompo fa hery lehibe ho anay sy finoana ho anay izany. Mivavaka aminao izahay rehetra hiatrika ny synôda lehibe hatao antolany aro, hanana fahavononana hampandroso ny voninahitra ao ary hivonina tsara amin'ny hevitra tsara rehetra ho amin'izany. Tompo, ositrano ireo marary, komenao fanantenana ho amin'ny fanasitrarana. Mpanasitrana mahay indrindra ianao
vakoka toany ny asa fitsaboana. Ampirezinao zay azony manjo ary io vonjeo ireo marivo sikolona sy ireo sahirana itsonjovinao ireo any am-pigajana tao ny fihazakazany amin'ny asa aman-jara ny fianarana ny tokantrano ary ny fikasana tsara rehetra. Ny vavakay dia ataony aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay izay efa nampianatra anay koa ny vavaka manao hoe: raha nay eo izay any an-danitra ho masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Mihona an'io izay anona sahaza ao anay ary mamela ny helikay tahaka ny namelana izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafany amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisa finoana riavana malala ny izodrana tolotra anao aminaran'i Jesosy Kristy Tompo. Aza manana inona faoka ny fihavana sy ny fona ambany fisaorana no entinareo manambara fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra no fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Deo an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.